eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia manatitra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka indray izao fandarana izao ny tenako ankehitriny. Faly ihany koa ny tenako manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra izay mahita amin'izao fotoana izao, ary inoko dia anao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika indray Andriamanitra, hamonjy antsika izy ary hitasy hanisoa ny fiainantsika. Ka dia ho an'Andriamanitra ireny ny dera sy ny voninahitra. Ety am-piandohana dia miantso anao aho, tena ho resy lahatra, tena ino tanteraka, ary atoky ihany koa fa afaka tena hisy zavatra lehibe tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny antony ilazako izany mantsy dia ity: ny fivavahana kristianina izao fotoana izay entiko aminao zao dia ambarako aminao tsara mihitsy fa tena misy fahefana lehibe tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Io Andriamanitra izay toriana aminao io io ilay Jesosy Tompo izay ambaranay aminao io, dia voalazan'ny Baiboly fa manana ny fahefana sy ny hery ambony lavitra indrindra mantsy izy io. Noho izay fahefana nanan'i Jesosy, noho izay hery lehibe teo am-pelantanany izay, dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra mihitsiny fa tena misy zava-mahagaga tsy takatry ny saina mitranga sy miseho amin'ny fotoana manetsika izany fahefana izany ny Tompo Jesosy. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra nefany fa rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany io Jesosy io, dia nirahan'Andriamanitra mba hamonjy ny zanak'olombelona. Ka rehefa teo am-pelantanany izany fahefana izany dia voalazan'ny Luka 5 manomboka 1:1 dia zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary Jesosy niantso ny 12 lahy nakeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka demonia rehetra sy ahasitrana aretina. Eto zao dia ahitantsika hoe tantara anankiray izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa niantso 12 lahy Jesosy, na hoe niantso mpianatra, ka ireto mpianatra nantsony ireto dia nomeny hery sy fahefana. Izay indrindra no antony itenenako amintsika manao hoe ny fivavahana kristianina dia fivavahana misy hery sy fahefana ambony lavitra avany amin'Andriamanitra. Io fahefana sy hery io no afaka ampisipetraikany eny amin'ny fiainan'ny olona izay mitady an'Andriamanitra marina. Izany hoe na iza olona tena vonona hitady an'Andriamanitra, misy matoky tanteraka mihitsy fa tena misy Andriamanitra, dia izay fahefana sy hery avy amin'Andriamanitra izay tao amin'ny Jesosy Tompo no afaka ampisipetraikany lehibe eny amin'ny fiainan'ny olona izay mitady an'Andriamanitra marina hoy aho. Rehefa manetsika izay fahefana izay ny Tompo Jesosy, rehefa miasa io fahefana sy hery io, dia misy asa lehibe mahagaga tsy takatry ny saina maha-olombelona mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona, ka hitondra vahaolana sy fanasitranana, hafamonjena sy fanafana. Io fahefana io nefany dia nampiasain'i Jesosy izy io, nanetsika an'io fahefana io Jesosy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany, ary zany nahatonga ny olona maro nahita zava-mahagaga tsy takatry ny saina, nahita asa lehibe tena hoe nahatonga ny olona vaky vava mihitsy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy. Jesosy ohatra zao any amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu 5 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:9 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa nisy lehilahy anankiray narary ny paralysé tanteraka mihitsy ny tena indray manontolo. Tao anatin'ny taona maro io lehilahy io no niaina tamin'izany aretina nampahory azy zany. Ny zavatra misy dia inoko mahitsy fa mety efa nitetavana fanasitranana, mety efa nikarakaraina tetsy teroa, efa nentina traizatraiza, fa tsy nety sitrana io lehilahy io. Ndray ihany Jesosy dia nandalo tao amin'ny toerana izay nisy an'ity olona marary ity. Rehefa tonga tao Jesosy dia zao ny zavatra nitenen'i Jesosy voalohany: anaka ozy, voavela ny eloko ao, tsisy olona afaka mamela eloka ane, tsy misy afaka mamela eloka an'iza n'iza
afa-tsy zay manana fahefana amela eloka ihany. Tsy vita zany ihany fa rehefa avy nyteny Jesosy amela eloka an'io lehilahy io, de zao voalaza ny filazantsara Matthieu toko 7 de zao vaky ny teny andao vakina 9 ary mo fantatrao fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka. De hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisy, mitsangana be tao ny fandrinao ka mody any an-trano, de mitsangana izy lasa nody tany an-tranony. Tena gaga ny olona de amin'ny 15 ary mivahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Rehefa avy nanome famelan-keloka ho an'ity lehilahy marary ny paralysisy ity Jesosy, de nanetsika ihany koa ny fahefana tao am-pelantanany, nanetsika le hery lehibe teo aminy. De voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny fotoana nanetsika ny hery sy ny fahefana teo am-pelantanany Jesosy, de niteny tamin'ny fahefana izy ka niteny manao hoe mitsangana, batao ny fandrinanao ka mandehana mody. Niaraka tamin'izay dia nibata ny fandriny ny lehilahy ka lasa nody tokoa. De nitenin'Andriamanitra manambara fa sitra natanteraka an'ilay lehilahy izay narary ny paralysisy. Inona ny antony zany nefa ndriavana? Inona natonga zany niseho? Satria ilay Jesosy tompo, lay zanak'Andriamanitra lay tokana, ny rahan'Andriamanitra tety ambonin'ny tany mba hitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny fanan'ny olona. De tsy hoe zay fotsiny ny antondihany, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa nanetsika ny hery sy ny fahefana teo aminy Jesosy, ka nobaikony fotsiny olona hoe mandehana mody batao ny fandrinanao. Niaraka tamin'izay sitrana le lehilahy izay narary ny paralysisy. Ohatra zany ny zavatra nitranga, ohatra zany ny zavatra niseho tamin'ny fotoana nanetsika ilay fahefana sy hery teo aminy ary Jesosy. Osy ny tenin'Andriamanitra 15 ary mivahoaka raha nahita izany zavatra izany de raiky tahotra nankalazan'Andriamanitra izay nanome olona fahefana toy izany. Tena resy lahatra ny olona hoe tsisy mahay manao an'izany zavatra izany, tsisy afaka nibaiko ny olona marary tonga de mandehana mody de ho sitrany, fa olona manana fahefana izany olona izany. De vokatry ny fanetsehan Jesosy le hery fahefana tao aminy, vokatry ny nampiasan Jesosy zay hery fahefana teo amin'izay, de afaka ny rehefa nasitranana ity lehilahy izay narary ny paralysisa ity. Ohatra faharoany koa etiko milaza amitsika androany hoe tena misy hery fahefana lehibe ny fivavahana kristianina, de tsy hoe ny aretina ihany no mibaikony Jesosy Kristy tamin'ny hery sy fahefana tao aminy ka nanaiky azy, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa afaka nitondra vahaolana lehibe tsy takatry ny saina io Jesosy io tamin'ny fotoana nanetsika le hery sy fahefana teo am-pelantanany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa zao any amin'ny filazantsara Matthieu toko 7 any manomboka amin'ny 5 Matthieu toko 7 de manomboka amin'ny 5. Nisy taona indray Jesosy de nitory-teny na hoe nampianatra vahoaka marobe tany an-tany foana. Izany tany foana izany de toerana tsy nisy ninina mihitsy, nandritry ny andro vitsivitsy izy no nampianatra ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny toerana io. Ny vahoaka atao de voalazany Baiboly fa vahoaka betsaka ny fanitrakitro ny olona nanatrika an'ity fotoam-bavaka izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny toerana io. Tamin'izay fotoana izay indrindra no niteny ny mpianatra tamin'i Jesosy Kristy manao hoe mpampianatra ary efa ao am'izay ny olona mba de ho any an-tanàna mba hitady sakafo hoaniny, mba hitady toerana natoriany any, fa efa andro maromaro izy no nanaraka atsika sy ny amin'ny fampianarana zay nataonao teto. Raha maha-olombelona tokoa to marina loatra, raro ny zavatra hitan'ny masony reto mpianatra ireto hoe noana ny olona efa andro vitsivitsy sy nihinan-kanina ka tokony andeha hitady sakafo mba hoanina izy ireo. Tamin'ity ndray mitoraka ty refa de nanome teny Jesosy manao hoe tsy tokony andeha ny olona aloha fa ataovy mipetraka izy. Ny mpianatra gaga atao mipetraka ahoana? Nanome baiko Jesosy fa ataovy mipetraka mba hisakafo ny olona tamin'izany fotoana izany. Zavatra eny am-pelantanana nge tsy misy tsy sakafo nge mba henan'ny olona tsy zavatra nge mba atao an'ny olona tamin'izany fotoana izany ary ny apôstôly tsy nitondra ninino reto mpianatra, fa ny zavatra nisy de hoe mofo dimy sy hazan-drano madinika anankiroa raha olona 5,000 ny lehilahy fotsiny
atao ahoana re tompoko ny zara-mofo dimy sy azan-dranondroa mba hoaniny zany olona maro amina rivorivony a izany. Raha tonga de tsorona de olana goavana ho an'reto mpianatra ny saintsaina sy ny hevitra hoe ahoana no anomezana sakafo olona be dehibe, ahoana ny afana mamatsy olona maro tahaka izany ao anatina toerana anankiray, fa i Jesosy tompo no ny teny hoe ataovy mipetraka ny olona. Nentina teny aminy tokoa le mofo dimy sy azan-dranondroa fa akory zavatra misy tompoko. Rehefa nivavaka Jesosy de netsika ny fahefana tao aminy mofo dimy sy azan-drano madinika anankiroa, fa rehefa nozaraina tam'ireo olona zay tao zany nihinana ny olona, voky avokoa ny olona rehetra, ary zavatra nitranga de hoe mbola nisy ambony 12 arina izany mofo dimy sy azan-dranondroa izany. Inona menao zavatra nitranga sy natonga zany tena niseho, satria manana fahefana sy hery Jesosy tompo, afaka hitondra vahaolana, afaka many olona rehetra zay misy, ary afaka ife sy baiko zavatra rehetra mba anaiky azy. Ka izay no antony itenenako antsika manao hoe tena misy fahefana sy hery lehibe ny fivavahana ataona kristianina, satria na inona atao, na inona etsehana am'izay fahefana atao amin'ny anaran'i Jesosy zany de tsy maintsy misy zavatra mitranga ary tsy maintsy misy zavatra miseho ampitolagaga ny olombelona izany zavatra izany. Nanaiky ny hery sy ny fahefana atao amin'i Jesosy ny olana ka tsy maintsy miva tanteraka izany. Raha nanaraka tsara ianao, nisy zavatra nitranga teo, nanaiky ny aretina rehefa nibaikoan'i Jesosy tamin'ny hery sy ny fahefana teo am-pelantanany. Nanaiky any koa teto ny olana ka tsy maintsy niva zany, ka na olana manahoana rehefa manetsika le hery sy le fahefanao amin'i Jesosy de tsy maintsy manaiky izany olana izany ka tsy maintsy miva tanteraka ihany koa. Ndra iandro any koa de voalazany tenin'Andriamanitra fa nisy lehilahy anankiray izay nampahorin'ny fanaratsy na ny demonia. Nandritry ny fotoany maharitra io lehilahy io de ampijaliany ny devoly amin'ny aretina midijimotra izy, naindray mienjery, miakarapoka, mijaly tanteraka. Ary nisy fotoana moa io lehilahy io voalazany marika 7 any amin'ny 17 any de nentina teo amin'ny mpianatr' Jesosy fa tsy afany. Fa rehefa tonga tao koa Jesosy de teny manao hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahaviana ny toerako eto ty amiko izy. De voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny 5:20 amin'ny marika 7 de zao voalazany tenin'Andriamanitra marika 7 5:20. Ary no nitany Jesosy fa niazakazaka any anatinazy ny vahoaka de niteny mafy ny fanamona sy marenina, de niteny mafy ny fanahy manoto izy ka nanao taminy hoe ry fanamona sy marenina, izaho mandidy anao mivo aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary efa ninananana izy sady nampifanitsitona taminy, ary efa toy ny maty ka nataony maro hoe maty, fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ity lehilahy ty zao raha manaraka tsara ny tantara ianao eo amin'ny 7:70 de voalazany tenin'Andriamanitra fa na aiza toerana misy an'ity lehilahy ty de ataony fanaratsy io mindrimotra, mandovory, mijaly tanteraka ity lehilahy ty tam'izany fotoana zany. Ny baiboly eto de mampafantatra hoe devoly na fanaratsy no nampahory an'izany lehilahy zany. Mazava be fa raha fanaratsy na hoe fahefan'ny devoly no mampahory sy namatra an'ity lehilahy ty, tsy ho sitrany fanafody ane zany. Tsy hain'ny dokotera ny ary tsisy fanafody na retina fanafody hoe asitrana amin'ny famatorany devoly na ny fanaratsy. Tsy misy fanafody afaka hoe anohatra an'izany afa-tsy ny hery sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra ihany. Ka rehefa nentina tao amin'i Jesosy ity lehilahy zay nampahory izany fanaratsy mindrimotra, mandovory, mijaly tanteraka izany, tahaka indray hoe misy andro be na mifanitsintona ireny, nentina tao amin'i Jesosy izy ka ny olona rehefa nahita an'izany de niazakazaka, nirodorody ny olona hijery ty zavatra ity. De ozy ny 5:20 nivakitsika teo hoe
de niteny mafy mifanamaloto jesosy ka nanao taminy hoe rehefa namona marenina za mandidy anao mivoa mity lelaty ka aza miditra amin'ny intsony miaraka tam'izay de voalazany tenin'Andriamanitra fa miakarapoka le lehilahy ka tonga de ohatrindren'olona efa maty ireny de noraisiny tamy tanany le lehilahy ka nitsangana de sitrana ary afaka tanteraka. Inona ke zavatra natonga zany seho, inona natonga zany nitranga, inona natonga zany hoe natonga ty lehilahy ty afaka tompoko de amparako amitsika fa no ny fahaizana nanetsika le hery fahefana avy amin'Andriamanitra no natonga izany. Ka rehefa nodidiny Jesosy no baikony tanteraka ivoaka sy ala tam'ty lehilahy ty ny fanaratsy zay nampahory an'izany lehilahy zany satria tsy vitany hoe mintrindry sy mandovoly na hoe miakaraporapoka amy tany fotsiny ty lehilahy ty fa sady mona no marenina. Ka fata Jesosy hoe ifanaratsy io zany no mahatonga zany lehilahy zany tena mijaly de afaka tanteraka ity lehilahy tya ka sitrana tam'izany famatorany ty voly izany. Zao nefa ny zavatra lehibe vaovao mafaly ambarako amitsika izay manaraka ny fahita lavitra. Tsy Jesosy ihany nefany, tsy izy reny no afaka nanetsika sy nampiasa zany hery fahefana izany, tsy no fiiny Jesosy na hoe nitazomy samy irery izany fahefana izany fa araky ny teny zay nivakitsika tao amin'ny filazantsara Marka Luka toko fasivy manomboka andiny voalohany, Luka toko fahafolo manomboka andiny fahafito amby folo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby folo. Tsy hoe Jesosy rery no nitazony na nampiasa nanetsika an'izay hery fahefana izay fa raha le mivakitsika tany aloha de nomeny Jesosy ndreo mpianatrany, natolo Jesosy reo mpianatra ihany ko fahefana io. Nifidy mpianatra 12 lahy izy ao Luka toko fasivy manomboka andiny voalohany ka nomeny fahefana ireo anasitrana ny marary sy amoaka demonia. De Luka toko fahafolo ihany ko de mbola nifidy 70 lahy ndray Jesosy anampy reo 12 lahy mba andeha anasitrana ny olona marary, anafaka ny olona rehetrarehetra zay vofatry ny demonia. Hoy amitsika zay manaraka am'izao fotoana izao. Tena fahasoavana sy fahagagana marobe tsy tambo isaina no hitan'ireo mpianatra tam'izany fotoana izany, ary zay no natonga an'izy ireo hoe niverina ka nanao tatitra tany am' Jesosy ka niteny manao hoe Jesosy eo, na de demoniaza de manaiky anay noho ny anaranao. Zavatra tsy hitan'ireo mpianatra, tsy hain'ireo mpianatra mihitsy izany zavatra izany nandritry ny fotoana maro, nandritry ny androm-piainana tao alohany nanomezana fahefanan'izy ireo. Tsy natsapa izany izy, tsy niaina izany izy, ary tsy nahita izany mihitsy. Fa nanomboka tamin'ny fotoana izay nanomezany Jesosy fahefana sy hery an'izy ireo ka nampiasay sy nietsehany zany de voalazany tenin'Andriamanitra fa nahita vokatra izy, nahita zavatra lehibe tsy mbola hitany hatram'izay niainana izy, satria vakivava ny mpianatra ka niteny manao hoe Jesosy tompo, na de demoniazy de manaiky anay noho ny anaranao. Resy tosika ny devoly, marobe ny fahagagana hitan'ny mpianatra, marobe ny fanasitranana nampanaovin'Andriamanitra azy, marobe ny devoly na hoe mifanaratsy, resy tosika afaka tamin'ny olona maro zay nifatora zany fanaratsy zany tamin'ny andro ireo mpianatra Jesosy zay nirahany ireto. Ary zavatra lehibe mampahery de hoe na de efa niakatra nakany an-danitra Jesosy tao aorinan'ny fitsanganany tamy maty, tsy tety ambonin'ny tany tsony izy, tsy niara-niaina tam'ireo mpianatra ny tsony izy, dia tsy hoe lasa nientiny niakatra nakany akory lay fahefana sy lay hery lehibe, fa voalazany tenin'Andriamanitra fa mbola niaraka tamindry Petera. Voalazany tenin'Andriamanitra ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 de manomboka ao amin'ny 9 fa nisy lehilahy anankiray izay nalemy tongotra hatrany akibon-dreniny nandritry ny 7 taona. 7 taona io lehilahy io nalemy, mangataka mba asa fivelomany teo am-pavadiny tsara endrika. Ary nda ihany Petera Jaona rehefa andeha hivavaka, andeha hanatrika fitaovavaka tao amin'ny tempoly de nahitany io lehilahy io izay mangataka de zao ny teniny, tsy manana na inona tsy volafotsy na volamena omenay anao, fa zay anananay no omenay anao raha lehilahy. De nibanjina azy roa lahy tsara ty mpangataka ity,
azao voalazany tenin'andriamanitra nobaiko ny peterany leilahy natsia ny peterany fahefana tao amika manao hoe amin'ny anaran'i jesosy kristy efa nazareta mitsangatsangana no raisiny tamin'ny tanana lehilahy dia natsangana ary natanjaka mikitrokeliny miaraka tamin'izay dia sitrana le lehilahy ka nakalaza an'andriamanitra. Ry avanao izany zavatra izany no nitranga, izany zavatra izany no sesinisy de noho le fahaizana nanetsika le hery fahefana izay nomeny jesosy kristy tompo no nomen'andriamanitra ray avany an-danitra. Hoy aminao androany, tsy tamin'ny andron'ireo mpianatra irery, tsy tamin'ny andron'i jesosy tompo zay tonga tety ambonin'ny tany any, tsy tamin'ny andron'ny petera sy jaune tao aorian'ny fitsangana jesosy tamin'ny maty any no afaka nietsika sy niasa nampisypetraika ny teo fiainan'ny olo zany hery fahefana zany, fa mandraka zao fotoana iterenatsika izao hatramin'izao navaninandro hahenona zao de mbola afaka etsika sy hiasa ary afaka isy fiatraika lehibe ny fiainanao izany fahefana sy hery izay nomen'andriamanitra izany. Itsoro vavolombelona kely amitsika ako etiko manapirofo aminao androany mba inonao tanteraka sy andraisana vokatra sy fahasoavana lehibe mihitsy amin'ny alalan'ity afatra izoetiko anao androany ity de izao: vo angana nisy vehivavy anankiray voataoko hoe tapa-bolana izay, tsy avy eto Antananarivo izy fa avy any amin'ny faritany. Io vehivavy io de nahita ny afatra zay ataonay amin'ny alalan'ny fahitalavitra toy izao, ka rehefa nahitan'io izy de niraisy ny numéro telefona zay alefanay eo amin'ny vata fahitalavitra eo, de matetika io vehivavy io no mifandray amiko telefona, vavanao anaty telefona. De io vehivavy io ndray alahady nibotrina ny tendany ary tsy navoaka feintsony, ary tsy vita zany ihany fa tsy afaka nandeha niasa intsony izy satria nalemy tanteraka mivatandray manontolo, ary amin'ny fieritreretany ara de hoe ohatrany efa aretina hitondra anazy makany amin'ny fahafatesana io aretina io. Niantso ahy izy alahady fa tsy afaka nresaka taminy aho. Ndray atalata riva rehefa avy mitory teny tao am-piangonana aho nigadona tao an-tranonay de nitaraina ary zara raha mavoaka fe io vehivavy tamin'izany fotoana izany. Tena mijaly a pastera, ohatrany efa foaty fa mba mila vavaka io vavao a pastera, ambarako amitsika ihany fa any amin'ny faritany any avaratrany io vehivavy io no miasa sy mipetraka. Ny vavaka io vehivavy io tao anatin'ny minitra maromaro, nandidiny aretina zay tao aminy, nodidina ny fanaraty zay tao ambadiky le arety nisy hery karazana fananitabataba sy niantsoantso, ka niteny manao hoe resy zahay hiala n'ity vehivavy ty zay fa nirahana mita mission mba amona ty vehivavy ty fa ity vehivavy ty mantsy tsy mety manaiky anay, tsy mety manaiky ataonay manota, tsy mety manaiky ataonay jangajanga, noho izany tady anelingelina ny asanay to am'ty tanàna ity izy ka tsy maintsy vononay, tsy maintsy taperinay, ary zay missionnany rano lehibe anay aty mba amona ny vehivavy io. De nobaikoko tamin'ny hery fahefana nomen'andriamanitra le nomeny jesosy kristy izany fanaratsy izany no tenenina hiala tao, ary niantsoantso ny fona ny fanaratsy ka mifona re zahay, aza paoriny zahay fa mandrininy anao no manelingelina ny asa sy ny missionnany rano anay. Teno toerina hiala zay osy iongotra ao anatin'ny tendany, hiala ao anatin'ny tongony, hiala amin'ny teny andray manontolo. Saorako an'andriamanitra fa ny teniny de volo manao hoe hiala zay osy fa andeha tao aorianan'izay voninahitra ao an'andriamanitra raisiny zanaka ary faray masina omena jesosy ny voninahitra afaka le vehivavy sitrana tanteraka teno eo ihany de afaka ny tendany sitrana tanteraka le fivitosana ary mivoaka normal ny feoany ara-dalàna ary sitrana tanteraka izy. Ndray andro any ko vao tamin'ny alakamisy teo nisy vehivavy anankiray any ko niaona tamiko rehefa avy nitory teny tao am-piangonana ihany ko ako. Ny ray lalana tamin'ny vehivavy io ako nisy dia zay tsy maintsy nandehananay fiangonana maromaro, de mitantara ny zavatra nisy teo amin'ny fiainan'ity vehivavy ty hoe za pastera ozy tamin'ny alahady ariva teo tsy afaka mivavaka fa ho tataraiko anao ozy zavatra nitranga sy ny seho zay mbola tsy niainako hatrany nampino ahy, mbola tsy tsapako ary mbola tsy hitako hatramin'izay nampivavaka aho ozy, fa rehefa notany an-tranonay aho ozy avy vavaka alahady iny de mikarakara sakafo, rehefa avy solakano de mikarakara sakafo ao, tonga tao an-tranoko ao ozy nivadika efa mamy be, mivandravandra mena io masony io ary ohatrany olona mivadika ny tarehany, ary avy hatrany de makabana andeha amono ahy izy ozy fa isaky ny tonga faritry ny tarehako ny tanany de mijanona le totondry,
iny tena nanao azay izy fa ndraindray mivily makany amin'ny latareko any amin'ny sisiny any le totondry tsy makasika ny tenako mihitsy tam'izay aho de gaga hoe ary ty lehilahy ty ohatrany tsy tompony tenany intsony ohatrany tsy izy io ary ny zavatra navalalamina faharozy de hoe fa maninona ny totondriny no tsy mety metefa ty amin'ny tarehako nefa n'izy amin'io de tsy mahetiky intsony fa de ho torana sa ho foatiny ty totondriny ty lehilahy zay ohatrany tsy tompony tenany intsony tao anatin'izay ozy misy fanahin'Andriamanitra namangy ahy hoe inona no ataonao fa maninona tsy manetsika ny Yesu fa hifanamenanao ianao nametrahako tanan'izy ozy fa tao anatin'izany no nahitako hoe ve Jesosy tompo nanome fahefanasiary ihany ko afahako mametra tanana sy mivavaka ka rehefa noroany nefa nazy baiko ny vadiny mahatonga vadiny tsy tompony tenany mahatonga ny vadiny ohatra ny te-hamono ary vady io tam'izany fotoana efa irifatra ny itsokany ivelan'ny trano no fifafantao raha nitry ny ora maromaro apasitera izy mivavaka ao anateo fa nitabataba devoly de nteny hiala ho aminy nandovoly ny fampitolomana de ratsimo ary tena vavy ny haiko hoe pastera kay nomeny Jesosy fahefana ihany ko aho ary tao aoriana zay io vadiny io tsy mbola nakany am-piangonana fa nataony io vadiny le vehivavy io ary manenjika mamono manaratsy fa isorana an'Andriamanitra afaka le lehilahy ary nanomboka nanao dingana lasa nivavaka nakao am-piangonana ry mpiaino avana izay manaraka ankehitriny izany zavatra izany no mitranga sy niseho na tamin'ny andron' Jesosy na tamin'ny andron'ireo mpianatra zay nivodiny manokana ny mianery fahefana na tamin'ny andron'ireo mpianatra zay tateharina nitsanganan' Jesosy tamy maty na tamin'ireo fotoana zay nabarako taminao teo ny zavatra nisangatsy niseho tamy zavatra nampanaovin'Andriamanitra anay ary na tamin'ny andron'io vehivavy zay nijoroko vavolombelona taminao hoe afaka nivavaka ho an'ny vadiny io mbola afaka ihany ko hitranga sisy eo aminao zany satria ny filazany tsara marika toko 2 de miteny hoe izao famantarana izao no anaraka zay mino ndrany hoe na iza olona ka mino anetsika izay ery fahefana ny men'Andriamanitra izay de afaka izavatra lehibe tsy takandrisaina hitranga eo amin'ny fiainanao ka hoy aminao faraparanako ny afatra am'izao fotoana zao marary ve ianao manana olana ve ianao mahatsapa fatorana fanaratsina ozina ve ny fiainanao mijaly ve anao no tokantranao zay tsy milamina sy mikorotana lava mijaly ve anao satria tsy mba manana asa tena mba milamina tsy mety matambatra vola mihitsy ary tena ndraindray misy otatsy resinao ka matahotra ianao hoe raha zao no mitohy sao de mba tsy ho voavoja ka tsy andova fiainana mandrak'izay hoy aminao androany ampirisihako anao inona ny tokony ataonao mba tonga anao afaka ihany ko ampiasa anetsika izay ery fahefana avy am' Jesosy izay voalohany indrindra aloha de zao aloha ny teneniko amitsika tsy maintsy manaiky an' Jesosy ianao ary mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana tsy maintsy ao aminao izy aloha raiso izy ekeo izy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mihitsy mba hahafany tena hoe anetsika ame zay fahefana sery ho anao izay faharoa mila tena mino ianao fa afaka izy zavatra be hitranga rehefa manetsika sy mampiasa zay fahefana zay ianko ianao mila manana finoana ianao zao mantsy no izy ity vehivavy le njoroko vavolombelona tamitsika ty zao raha ohatra ka niandro fotsiny izy hoe de hiantso amin'ny pastera na hitsoka ako fa tena matiny ty vadiko ty eto de tsy niovy vadiny io ary tsy afaka fa rehefa nisy finoana atao aminy nde ho ampiariko ande ho ampiasaiko ny fahefanamen'Andriamanitra miaraka tam'izay afaka natsapa izy hoe ay ve misy herin'Andriamanitra ato amiko ay ve sa manana fahefana afaka andidiny fanaratsiny devoly ala amin'ny olona ihany ko ka afaka ny vadiny de zay le teneniko aminao hoe manana finoana avy anao Jesosy anapaka amin'ny fiainanao ary fatelo tena lehibe indrindra ataovy amin'ny fatokina ataovy tena hoe amin'ny fasahina lehibe no fampiasanao izany fahefana sy hery nomen'Andriamanitra izany ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra ka andaotsika hivavaka ary ny filazana meko anao aloha melohan'ny ivavahantsika de izao izay fiangonana ray fiandrona kely ny talata sy alakamisy de manatanteraka vavaka sy vadikanina lehibe ny maraina amin'ny valo sasany fa isaky ny arivo tolakandro marimarina kokoa amin'ny ray ora sasany de misy fitoam-bavaka fitoam-panafana ahafahana manetsika ny hery fahefana anafana anao famatoran'iozona sy mifanaratsy na ny olana saribahana manasa anao zay tongava na iza ianao na aiza toerana ivavahanao tongava toko fa Jesosy Kristy tsy manavakavaka misy numéro telefony ifandraisako aminao raha ohatra ka iantso anay ianao fa ny alahady kosa fotoan-dehibe
ny fidirana inefatra maraina amin'ny fito amin'ny sivy amin'ny raiky amby folo ora ary ihany koa tolakandro amin'ny ora sasany a farana any amin'ny efatra tongava tompo fa misy fahasoavana lehibe a omen'Andriamanitra anao ka ivavaka ho anao amin'izao fotoana zao sady amarana fotoana itsika apetrao amin'ny fonao ny tananao raha eo misotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy fanomenao anay indray ny fahalalana sy ny fahatakarana afantarana fa nomenao fahefana sy heriny koa zay ka hetsika ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy a didiko daholo zay karazana aretina olana asana fanaratsy ny oziny zay mampahoro ny fiainan'ny olona hatramin'izay foanako ny geza sy ny fatorana migala amin'ny olona rehetra zay manaraka ity fandarana ity tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana ny marary ivany olana afaka ny olona tahino ny tompo izy sotra Jesosy eo fa tanteraka amin'ny fotoana amen tahin'Andriamanitra tompoka mirary soatsika rehetra dia mirary fahasoavana amin'ny manaraka indray teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana Refy androndra kely